Faliana zontsika miona toy zao fa mpiona toy zao njo andro sabotsy zao ndray a iain'ny tenaandriamanitra sika nda nefatra tsara ho amin'izany koa e. Ho aminareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay kehitriny sy taloha reo avy ary avy amin'ny fanahy fito izy eo alohan'ny seza fiandrianana ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavimbelona marina salamatoa amin'ny maty alehibe amin'ny mpanjaka ny tany. Amen. Sabotsy dia miroapolo jolay na miroapolo amby roa arivo mbanjinantsika aloha hevitra hoe manaiky ho iraka mpino andeha ry havana hidera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Haleloia, miderahany Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay famindram-pony. Izy malaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah na mahatona ny fiderana azy rehetra. Sambara izay mitandrina ny mety ikaminao ny marina mandrakariva. Jehovah, tsy arivo araka ny fankasitrahana ny olonao fa ngio amin'ny famonjenao aho. Ahitako ny soa azo voafidinao, hifaliko amin'ny fifalian'ny firina ianao, hiraviravoko miaraka amin'ny lovanao. Amen. Fiangonana lalana, faibuira milala
ivavaka isika ry Jesosy tomponay io misaotra anao zay fa miany fiainanay ianao ka verina tra-pamonjeny zay afaka miaina tsara satria afaka maka ny teninao iainy zany koa mankalaza sy midera mivoninahitry narinao masina zay tompo mendrika ao anao zany satria Andriamanitra miavaka loatra ianao tompo mahatsiaro ny tenanay zay fa mpanota ko mandoariko ianatrehanao miaiky ny fahatsonay mamindrafo aminay ary mamelany elokay fa namasino midira ty anatinay amin'ny fianonany teninao amantarinay ny tokony ataonay amin'izay tokony ho fantatra eo fanomponanao aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay amen. Ny mifinaina ho amintsika amin'ity ity ravana malala dia ho hitanao amin'ny epistily voalohany soratan'i Paoly ho an'ny kristianina tao Tesalonika Tesalana voalohany toko 5 ny 2:7 sy 5:20 mivaky toy izao aminaran'i Jesosy ary manahatra anareo zay rahalahy anaro zay tsy mitoetra tsara metoky ny malemy saina ampahirezo ny reraka mandefera amin'ny olona rehetra tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy olona fa mizaha mandrakariva hitady zay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Ravana malala ao aminao ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy ilay tianao en'ilay atokisanao koa mofinainao antsika anio ka andronetsika teo Tesalana voalohany toko 5:7-12 epistely nosoratan'i Paoly ho an'ny kristianina tao Tesalonika zay mananatra epistely nosoratan'i Paoly ho an'ny kristianina tao Tesalonika mananatra ina no ampitainy ho antsika eto manaiky ho iraka ny mpino ka ho amin'ny fiaraha-miasa samy mpino zany revana manaiky ho iraka ny mpino ka ho amin'ny fiaraha-miasa samy mpino entanina mba anohana ny mpitondra azy ny kristianina amin'ny alalan'ny fanajana sy ny fankatoavana ary ny fitiavana azy tsy noho ny zava-bitany akory fa noho ny andraikitra ara-panahy tanterahany eo amin'ny tompo tsy izany ihany no hita eto fa ho ihany koa ny tokony hifanaovany samy kristianina toy ny fananarana zay tsy mitoetra tsara fa nomeza tokony malemy saina fampahirezana ny reraka aseho zany eo amin'ny samy mpino eo amin'ny tompo iraka lehibe andrasan'ny tompo mba ho tanterahan'ny mpino zany ka tsy eo amin'ny fiangonana ihany
fa eo amin'ny mpiarabelona amin'ny koa atao amin'ny fitiavana zany mba iso ny fiombonanaina ao amin'ny fiangonana. Ny mpino manaiky ho irak'Andriamanitra dia afaka miatrika ny fiarahamonina izay andrahana azy ary afaka manatanteraka ny asany ampitiavana. Manaiky ho iraka ny mpino ho amin'ny fifanampiana samy mpino, ho amin'ny fanampiana samy mpino. Misy fomba fiteny mazatra hoe sambara zay mahay ny fanampy fa tsy misy manana ny ampy. Ny afatra sy ny anatranatra farany nataon'i Paoly ho an'ny kristiana teny Tesalonika dia izao: tsy ny famalinana ny ratsy ho amin'izay manao ratsy akory no zava-dehibe eo amin'ny mpino, famalina izany amin'ny fanaovan-tsoa. Tsy vita amin'ny teny anefa izany, isika mpino ho mpitarika sy ho modely ho an'ny hafa, ary tsy ho amin'ny namana ihany fa ho amin'ny olona rehetra. Ho ny 9:10. Zava-dehibe eo amin'ny fiainana kristiana ry havana ny fanampiana, endriky ny fiombonana zany, ho tsara fiarahamonina sy mahay mifanampy ny mpino iran'Andriamanitra. Sainy zany ry havana, teo an'Andriamanitra ery ho voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinainany meno anay izay milaza fa manaiky ho iraka ny mpino ka ho amin'ny fiara-miasa sy ho amin'ny fanampiana samy mpino. Da io Tompo ny falohan'ny tenanay ho anao amin'ny fiainana sy ny famonjena dia ny finoana an'ilay Jesosy Kristy sy ny teninao Andriamanitra. Mivavaka aminao izay Tompo, ny amin'ny tompona anjara rehetra sy ny vahoaka an'Andriamanitra hiatrika ny fanampivavahana izay fetiny tarana karapitso. Tompo, ombao ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana, ka hositranao ireo marany, ampirezo ireo manamanjo, toandro marivo-siokolona ary vonjeo ny mahatra sahirana. Da io ny asa sy ny fihazakazany antiany ity indray. Tompo, vangio ny firenenay. Ny vavakay dia teo anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra, ilay fanitsangana tamaty ary nampianatra anay ny vavaka manao hoe: ranay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Eo ny an'izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isan'ny finoana ry havana malala ny zodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra laona ny fiadanany ahatonga nareo voatokana tanteraka ho azy, ka aroviny avokoa anie ny fanahy nareo sy ny ainareo ao amin'ny tenanareo, mba tsy hanatsiny amin'ny andro avian'i Jesosy Kristy tompontsika, mitana ny tokony men'Andriamanitra izay miantsa nareo ka ho efainy izany. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.